Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Estera tapany faharoa. Estera toko fahatelo sy toko fahaefatra. Nanao viveriny ainy i Estera. Tsy hoe lehilahy ratsy fanahy fotsiny Hamana, fa tena nanambony tena be ihany koa. I Ahasuerosy ilay mpanjaka lehibe Persiana no nanendry azy ho lehilahy faharoa natanjaka indrindra tao amin'ny fanjakana. Dia nikohaka teo anatrehany ny olona rehetra mba hanome voninahitra azy. Afa-tsy Mordekay, dadatoany Estera, vadiny mpanjaka. Nitsangana hatrany izy. Feno fahatezerana i Hamana. Mandany akato amin'ny baika ianao? Nahoana tsy mba mikohaka eto anatrehako? Satria jiosy aho, ary Andriamanitra irery ihany ny akofako. Mbola nenina amin'izany ianao. Nahatsapa ho notevatevaina mafy i Hamana, hany ka nikonikonina teti-dratsy tao am-pony izy. Ho vinoko izy, ary tsy izy ihany fa ny jiosy rehetra izay nonina tany amin'ny faritany 220 tany Persia. Ho fongorako izy ireo. Niteny ratsy mafy ny jiosy tamin'ny mpanjaka i Hamana, rehefa avy nijery marimaritra iraisana sy paikady ratsy, dia nanomboka afaka nampiasainy ilay teti-dratsiny. Nanomboka tamin'izay fotoana izay, dia afaka nanao izay tiany izy. Nandefa iraka tamin'ny soavaly ny aingam-pandeha i Hamana, nitondra taratasy ho izy tombo-kase ho an'ny tanàna tsirairay izy ireo. Nambara traiza tao amin'ny fanjakana ny baikony mahatsiravina. Araka ny baiko ny mpanjaka, ary tamin'ny andro 17 tamin'ny volana 12 dia hovonoina avokoa ny jiosy rehetra, na lahy na vavy na ankizy. Aza vela hisy olona ho velona, vonoa ny olona rehetra, ary alao ny fananany rehetra. Niteraka tahotra sy oroorobe izany didy izany. Nitafy akanjo fisaonana ny jiosy, nitomany sy nitaraina tamin'Andriamanitra izy ireo. Nandefa antsomaika tany amin'ny lapa i Mordekay. Olona iray ihany no afaka nanampy, dia ilay zanany vavy, ny mpanjaka vavy Estera. Ry Estera, mankanesa any amin'ny mpanjaka ianao, mandehana mitalao eo anatrehany mba ho velona isika. Tsy afaka manao izany aho. Tsy misy alana miditra ao amin'ny mpanjaka raha tsy izy no mampiantso. Raha mandeha any aho dia mety ho faty. Aza mangina, angamba izany no mahatonga anao mpanjaka vavy ankehitriny, mba hamonjy antsika. Mivavao aho. Dia hiditra ao an-tranon'ny mpanjaka, raha tsy maintsy ho faty aho dia ho faty. Tahaka ny Estera dia nanao viveriny ainy ihany koa i Jesosy. Vonona ny ho faty izy mba hahafahantsika ho voavonjy sy hahazo fiainana mandrakizay. Nitafy ny akanjo tsara indrindra i Estera. Tamin'ny fomba tempo mafy no nanatonany ny efitranony seza fiandrianana. Hita ny mpanjaka ny fahatongavany. Anaiky izany ve izy sa? Ho tantaraiko aminareo ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.